faly miarabantsika rehetra indray amin'izao sirasira 3 minitra izao ataony mbadika ity trano fitaratra ity azafady fa mbola somary maloto ilay izy atao ambadika ity trano fitaratra ity koa no manao ity sirasira 3 minitra ity dia afantatra hoe mbola maheno tsara ve nareo rehefa ohatra ka atao ambadika ny trano fitaratra ako inoko fa mbola maheno ary mbola mahita tsara ve nareo rehefa atao ambadika ny trano fitaratra ako inoko fa mbola mahita izany hoe na dia misy ara ny elanelana dia mifankahita tsara ihany sika ary mifankaheno ary izay ny tena zava-dehibe fa tsy hoe mifanalavitra akory resaka trano fitaratra ny malaza naiza amin'izao ilay aquarium maninona tsy mihina trano fitaratra koa ny vahoaka sy ny sisa dia efa nanome fanazavana ny tompony andraikitry ny fitandrona filaminana hoe misy ny fiarovana ny ain'ny mpitondra ny filoham-pirenena amin'ireny ka tokony tsy asiana resabe tena ilaina ny fiarovana ny ain'ny filoham-pirenena indrindra amin'izao korotandrotana izao misy ny kidnapping ery misy ny tsatokansy ery misy ny dahalo dia ilaina mihitsy izany ny fiarovana ny ain'ny filoham-pirenena tahaka an'ireny tsy re fotsiny ireny zavatra mitranga aty avelan'ireny nisy bomba mipoaka tany à Paris misy famonoana mpitandro ny filaminana dia ilaina ny fitandrovana ny ain'ny filoham-pirenena jerevanareo fa amin'ny 4 juillet zany amin'ny fetim-pirenena amerikana sy amin'ny 14 juillet zany amin'ny fetim-pirenena frantsay dia mety ao anaty trano fitaratra ny filoham-pirenena amerikana sy ny filoham-pirenena frantsay satria tena ao anatina état d'urgence ary zareo amin'izao ka itsika no anisan'ny tokony modely voalohany amin'izany fiarovana ny ain'ny filoham-pirenena zany fa iny dia taratry ny hoe tsy misy fandriam-pahalemana ao Madagasikara ny olo firifiry tokoa moa ny olona no mitaitaina andro manalina hoe sao dia hisy hanafika sao dia hisy hitifitra mba miary kely dia avy eo dia matahotra mba hoe miasa kely ianao dia mody alina kely dia efa matahotra ny ainao indraiky eo ka alao aloha izay mahavita miaro tena dia miaro tena fa raha ny tena sitrapo dia hoe miaro tena anaty trano fitaratra blindé daholo na hatrany ambanivohitra rehetra any amin'ny dahalo sy ny sisa fa mbola tsy vitantsika malagasy aloha izany amin'izao fotoana izao ka aleo aloha izay tena mila miaro tena no arovana ary ny filoham-pirenena nge solo-tenantsika malagasy rehetrarehetra ka noho izany rehefa voaro ny filoham-pirenena dia voaro daholo tsika malagasy rehetrarehetra ka tokony tsisy polémika be mihitsy izany hoe fiarovana filoham-pirenena izany filoham-pirenena zao rehefa mandeha any anaty embouteillage tsy maintsy misy ny mialoha lalana azy satria misy zavatra manan-danja be tsy maintsy alehany dia tsy maintsy avela izy naiza misy an'izany fa tsy hoe ny papa na hoe ny akamaroan'ny filoham-pirenena zany manao an'izany fa tsy reny olona vitsivitsy filoham-pirenena sasan'ireny ihany koa aoka izay ny fanenjehana filoham-pirenena amin'ny zavatra ohatran'ireny fa zavatra ilaina ireny ilain'ny filoham-pirenena izany ilain'ny vahoaka malagasy zany izay soloan'ny filoham-pirenena tena ary ilaintsika rehetra zany dia izay no azona roso tamin'ity serasera 3 minitra hafakely ato ambadika ny trano fitaratra ity fa dia mirary soa antsika rehetra indray amin'ny manaraka indray veloma tompoko